ny tena fiainan-dra malagasy. Raha matoa lehibe manamy tena 20 taona Bebe Françoise, monina ao amin'ny kominina Ambatomanoana, mamboly sy miopy no asa fivelomany, ary izy indray no arahintsika eto amin'ny tena fiainan-dra malagasy. Za ve arakarak'izay mampazoto indray amin'ny efatra indray za le mankimako dia amin'ny efatra koa no tena fifoazako aloha amin'ny fotoana izao. Nisy anareo ilay izao tsy nanganoko maraina, nisy anareo tao avany tsy mandrehatra amako koa fa lasa lovako ilay avany efa mahazo vary maraina satria amin'ny enina tena fivelona fiamonina amin'ny dimy sasany efa mialoko tranoka fa za tsy tapaka vavaka za zany tena mofana fihinanao na nisy anareo zany tsy vavako maraina androany. Trondro ny sakafo tena tiany Bebe Françoise ary tena fahandrony matetika, tsy mba mihinananana kosa izy araka ny filazany. Ny andro trondro dia fihinako ny anana ihany tsy manao fa satria azoko hoanina ka ny anana indray aloha tsy velona an'io roa amin'ny fotsiny ve dia ataoko inona no mividy anana mandraindray tsy mamboly dia vidy anana dia marimo vetina avy eo tsy mana vetinanana sy olona zany afaka vidy patsa kely na vidy iny tiany lamorito ny andadasina kely betsaka ny zavatra azo asola izy ny anana ihany mantsy rehefa zarery misao tsy mividy anana anoko zany ahy satria oriko ihany le vetina avy eo ka fihinanana indraindray avidy roa masaka eny an-trano varotra reo milabe. Eny an-tsano andro toko-piainan'ny Bebe Françoise ary tsy maintsy makena izy isan'andro mikarakara ireo fambolena. Mandeha ty foana isan'andro tompoko. Misy zavatra ataoko tsy azoko ialana ao tanàna mitatsy tonga ety miavaka ivanjom-boreny eny reo fako be reny tsy voava tsy hitanao azo tena mazava ohatrany ka tsy namaina miaraka mimankazo anao raha ataoka ty. Mahavelona tsara ny asa fambolena ho Bebe Françoise, nahavita nampianatra sy nahatafita ireo zanany zany. Nahavelona anay ireo taria izay makaherina zany ny asanay ivitianana vary sy ivitianay zay ny tany mamboly tany be tabe dia mangarivotra le apetranapetrana ana tany be tabe izy dia efa zay misy piraitapo mihitsy dia efa nananjara izy dia vidianana itatiany anjara nianatra daholo izy menakao na mahavita aloha amina fa za fa tsy mahavita zavatra mafy be loatra tsony dia reny efa menany ankizy reny ndray fambolena dia apaha zao ny alaiko sisa dia efa tsy mahavita tsony io zavatra olokely io vitako rehefa misy miasa io zany dia afakobolena io ankehitriny moa dia efa apahany tany sisa no amboleny Bebe Françoise fa efa ampiasain'ireo ankizy sy ny akamaroan'ny tany famboleny fahiny. Na izany aza nefa dia mbola ampy azy tsara ny vokatra azo ny isa-taona. Rehefa manam-bola dia mividy loka za mahazo an'ilay vola isaka telo volana mahafatsaka ohatran'ilay vola le vadiko izy ny asa fa tsy za zao mandray miasa pension tsy moa niavitako zao efa manazo andro tampary eo dia ankizy mamboly andreo zary esy tsisy zanako tsony eritsony ao an-trano ka reny apahany reny lehibe reny dia efa ampy anahy keo ne zao miaka ty vary io tamin'ny heritaona iny zazalahy ihany anao folo kitapo mizetra tsara mihitsy ny anahy folo ndray kitapo lehibe reny tsy laniko mbola misy namidiko azy. I Bebe Françoise moa mipetradrery ary mandehandeha mamanga ireo zanany mba fialam-boliny eo an-tanàna. Za rery mihitsy ny ao dia izy aza zao manato mandeha mandehandeha mibosibosy eo an-tanàna reo tsisy ataokory mandeha mankeny za tsy mirorosy amin'ireo tanàna reo makireo minkisy re any dia mandehandeha. Afaka mahavelona tsara ny asa fambolena hoy Bebe Françoise fa tsy afaka terena nefa ny olona nanao azy. Zany reo tsy ampiresaka an'ilay olona eo ampiremonana sao be tabe fa tsy fantako zay sy voako koa izy isan'andro zay tany arahany iny tsy arahako tsy fantako izy samy mana tsy azo be koa izy za mo matika aminao ianao mananao atao sisy makeny sakako koa kenao ne manan-katao sisa zay tsy manana hoe zay hoe tsy mikarama mandray zay no azoko tsy zakany. Ny angady sy ny tany tokoa ny tsy manary saingy rehefa sendran'ny andro ratsy sy ny siklôna dia sahirana ihany ny tantsaha.
ny tena fiainan-dra malagasy.